Ravana malala, tombontsoa lehibe ho antsika indray no tafaraka amin'izao fandaharana izao. Isaorantsika lehibe Andriamanitra ny amin'izany. Ary isaorako manokana ihany koa ianao ny amin'ny fanarahanao an'izao fandaharana izao. Milohany anokafantsika ny soratra masina dia andeha hiara hivavaka isika. Andriamanitro rainay any an-danitra, ianao ilay mandahatra ny fiainanay, ianao ilay mandahatra ny andro sy ny fotoana, dia indreto izany izahay izao tafaraka indray amin'izao fandaharana izao. Ho anao irery ihany ny dera sy ny laza ary ny voninahitra ny amin'izany. Izahay kosa, ampio izahay Andriamanitro mba hanana fotsotra, handraisanay izay voalaza ny teninao. Ampio izahay mba ho isan'ireo izay manaiky ho ahitsy ny teninao. Ampio izay mba ho isan'ireo izay azo famelombelomana manokana amin'izao fandaharana izao. Angatana amin'ny anaran'i Kristy mivavaka. Amen. Ry havana malala dia andre indray izay voalaza ny soratra masina isika, ny taridalana ny amin'ny hoe ahoana ny atonga antsika mba ho isan'ireo izay mpandresy. Tompontsika dia efa nilaza hoe izay maharesy dia avelako hiara hipetraka amiko eo ambonin'ny seza fiandrianako, dia tahaka ny nandreseko kosa sy ny arahako nipetraka amin'ny raiko eo ambonin'ny seza fiandrianany. Nofinofy ve izany? Tsia, matoa ny tompontsika ny teny an'izany, dia zavatra tokony ho zany mihitsy ny fiainantsika, ary ho anisan'izay ho mpandresy isika raha manaraka ny toromarika izay omeny. Androany izany isika izao dia hianatra indray ny amin'ny tantaran'i Josefa, tovolahy anankiray izay nandresy ihany koa izy. Ary efa tanteraka aminy ihany koa ny teny fikasana fa ho avy ny fotoana indray androany hipetraka eo amin'ny seza fiandrianan'ny tompo izy. Zao ny vakiantsika ao amin'ny Genesis 7:30, andininy voalohany sy faharoa. Genesis 7:30, teny andininy voalohany sy faharoa. Ary Josefa nentina nidina ho any Egipta, ary Potifara, lehilahy Egiptianina tandafa amin'ny Farao sady mpifehy mpiambina no nividy azy tamin'ny Ismaelita izay nitondra azy nidina tany. Ary Jehovah nomban'i Josefa dia lehilahy nambinina izy, ary nitoetra tao an-tranon'ilay Egiptianina tompony izy. Ravana malala, andevo manko Josefa, andevo izy, izany hoe ilay tompony no mandamina ny tokony hitondrana ny fiainany, fa ny safidy izay tsy nahafahan'ny tompony niditra kosa teo amin'ny fiainan'i Josefa, dia ny safidy ny atoky teo amin'Andriamanitra. Josefa dia tovolahy anankiray izay raha vakianao ny soratra masina dia fantatrao fa fanta-daza tamin'izany hoe mahatoky, mijoro mahatoky amin'Andriamanitra. Eo amin'io Genesis 7:30, 40 sy ny manaraka hatrany amin'ny 5:70. Ahitanao an'izany hoe zanak'Andriamanitra mijoro mahatoky, kanefa koa zanak'Andriamanitra tia ny ray aman-dreniny sy ny rahalahiny. Ninona zavatra nataon'ireo rahalahiny azy dia voalaza fa tia azy izy. Rehefa nisedra ny amin'ny hoe faniova fo ve reto rahalahiny reto, sa mbola lay nanana toetra tsy tsara tamin'ny fahiny ihany, sa mba efa niova? Rehefa nisedra an'ireo rahalahiny ireo izy, ny rahalahiny tsy nahafantatra azy, fa izy nahafantatra ny rahalahiny. Dia voalaza ny soratra masina fa tena nitomany mafy izy noho ny fitiavany ny rahalahiny. Nampalahelo azy, nampangorakoraka ny fony loatra ireto rahalahiny reto, na dia nanao zavatra tsy tsara
tamin'ny azy. Nanana ny toe-tsain'ny famelan-keloka ihany koa i Josefa. Ary zany no anisany nahatonga azy ho isan'ireo izay nandresy, ho isan'ireo izay maharesy. Ary dia ho enarantsika zany fiainana mandresy ny ainan'i Josefa izany. Vakitsika ny toko 7:30, Genesis toko 7:30 dia ny 9:7. Genesis toko 7:30 ny 9:7. Tsy misy lehibe noho izaho raha amin'ity trano ity, ary tsy misy zavatra narovany amiko afa-tsy ianao ihany satria vadiny ianao. Ko ataoko ahoana no anao izany ratsy lehibe izany ka hanota amin'Andriamanitra? Inona ny zavatra niseho teto? Fantatritsika fa i Josefa niara-ny fakapanahy izay tena mafy indrindra, satria ny tompovaviny no raiki-pity taminy. Tompovaviny izay vadiny tompolahiny, olona manambady ara-dalàna, ary Josefa dia nanompo azy ireo tamin'ny fony, nanao izay mahitsy teo anatrehan'Andriamanitra. Rehefa nitaona azy tamin'ny fakapanahy mahery vaika mba hijangajanga hiaraka aminy io tompovaviny io, dia zao ny fanambarana nataon'i Josefa hoe ataoko ahoana ny anao izany ratsy lehibe izany ka hanota amin'Andriamanitra. Eto ry havana dia tanteraka mihitsy teo amin'i Josefa ilay voalazan'ny soratra masina hoe nenjehiny izy satria nijoro tamin'ny fahamarinana. Tezitra mafy io tompovaviny io, rehefa tsy voahodina, tsy afaka naka fanahin'i Josefa izy. Dia inona ny zavatra niseho? Lasa voapanga nampangainy ho nanao ankeriny sy nanolana azy. Alay fisary an-tsaina, Josefa tovolahy andeha vao ao an-trano no nanolana, nampangaina ho nanolana ny patron izay lehibeny, vadiny lehibe, ny vadiny tompony tao an-trano. Niaritra fangirofiriana Josefa vokatra izany fijoroana izany. Nalefa tany amin'ny trano maizina manokana mihitsy izy mba ho saziana mafy. Jesosy indray mandeha nanao fanambarana ao amin'ny Mateo toko 5 ny 10:10. Mateo toko 5 10:10 izay efa fantatry ny maro amintsika ny tenitenenin Jesosy ao. Hozy Jesosy hoe sambatra izay enjena noho ny fahamarinana fa azy ny fanjakan'ny lanitra. Ilay hoe enjena noho ny fahamarinana dia hoe enjena satria mijoro amin'ny marina. Fijoroany mahatoky eo amin'ny marina, eo amin'ny fiainana marina, eo amin'ny fiainana ankasitrahan'Andriamanitra. Raha manao an'izany ny olona anankiray, mahavita an'izany dia hozy Jesosy hoe sambatra izy fa azy ny fanjakan'ny lanitra. Ary izany mihitsy niseho teo amin'ny fiainan'i Josefa. Nandresy izy, nandresy. Anisany tsy ambaratelon'ny fiainany, tsy ambaratelon'ny fandreseny, ilay voalaza ao amin'ny Salamo 120 ny 10:10. Tsara raha mba ho voamarika tsara ao amin'ny baibolinao izany. Ary mba ho voamarika ihany koa, ho tafapetraka, tafaraikitra ao an-tsainao. Salamo 120 ny 10:10. Ny fahatahorana an' Jehova no fiandoham-pahendrena. Fahalalana tsara no ananan'izay rehetra mankatoy izany, maharitra mandrakizay ny fiderana azy. Dia satria tiana iraikitra tsara ao an-tsaintsika ilay izy, dia averintsika vakinany koa izay voalazan'ny obolana toko 7:10. Feza teny io ihany fa tonga amin'ilay hoe mamerina indroa manatitrantitra. Oabolana toko 7:10. Ny fahatahorana an' Jehova no fiandoham-pahendrena, ary ny fahafantarana ny iray masina no fahazavan-tsaina. Io fahatahorana an' Jehova io no niaro an' Josefa, ary io no nanome azy ny fandresena. Dia hozy Josefa hoe ataoko ahoana ny anao an'izany ka hanota eo amin'Andriamanitra. Raha toizantsika ilay vaky teny eo amin'ny Genesis toko 7:30 teo, dia izao ny voalaza eo amin'ny 10:10.
Genesis 7:30 dia ilay 10 toy ny manaraka eo ambany eo dia izao no voalaza hoe ary na dia niteny tamin'i Josefa isan'andro aza raha vehivavy dia tsy nety nanaiky azy andry aminy izy na hiara hitoetra aminy. Isan'andro io patron Josefa io no nanao an'izany fakapanahy zany fa no arovan'Andriamanitra tamin'izany Josefa. Fantatritsika fa na dia tany an-tranomaizina azy Josefa dia tsy zany ny programan'Andriamanitra teo amin'ny fiainany. Toizantsika ny vaky teny vakitsika indray zany zao ny 2:170. Nanofy ny mpanjaka Farao, nomen'Andriamanitra ny Josefa ny nofiny ary dia voantso i Josefa iseho eo anatrehan'ny Farao, nanambara ny nofy, nanambara zay tokony ho atao manoloana ny toe-javatra zay iseho amin'ny fahatanterahany nofy ary dia zao ny toy ny tantara. Genesis 2:170 dia hoy Farao tamin'ny mpanompony, ahita lehilahy tahaka io zay manana ny fanahin'Andriamanitra ao anatiny va isika. Farao mpanjakan'i Egipta izay maneho ny firenena Egiptiana ray manontolo resy lahatra na dia mpanompy sampy aza fa i Josefa dia manana ny fanahin'Andriamanitra. Ry havana malala, io ny tsy ambaratelo. Io ny tsy ambaratelo ny fahombiazan'i Josefa. Efa niresahantsika hoe natoky tamin'Andriamanitra izy na dia tao anatin'ny fitsapana aza. I Josefa dia nanam-pitiavana ny rahalahiny, manana toe-tsaina mamela heloka ary isan'ireo izay matahotra an'Andriamanitra. Ny tsy ambaratelo an'izany rehetra izany dia satria nanana ny fanahin'Andriamanitra izy. Ianao ihany koa. Aoka mba ho isan'ireo izay manana ny fanahin'Andriamanitra ianao. Jesosy dia efa nanao fanambarana hoe na dia ianareo olombelona ratsy ireo aza mahalala ny hanome zava-tsoa ny zanakareo, tsy mainka ave fa Andriamanitra, ilay Andriamanitra tsara sady mpanao ny tsara, mamindra fo no tsy hanome ny fanahiny ho an'izay mangataka aminy. Raha tena hangataka amin'Andriamanitra mba ho fenoy ny fanahy masina ianao dia hanao an'izany izy. Ary izany fanahy masina izany no hampandresy ianao sahala amin'izay nampandresiny an'i Josefa. Izao ny voalaza ao amin'ny Asan'ny Apôstôly 2:9. Andininy izay efa fantatsika loatra fa dia androany tian'Andriamanitra indray raha mba handrehana izany ny sofintsika, tian'Andriamanitra, tia ny fanahin'Andriamanitra mba ho azontsika manokana indray izany. Asan'ny Apôstôly 2:9. Fa azo hery ianareo amin'ny ilatsahin'ny fanahy masina aminareo ary ho vavolombeloko any Jerosalema sy eran'ny Jodea sy Samaria ary hatramin'ny faran'ny tany. Anisan'ny teny farany tenenin' Jesosy io, fampanantenana makotrokotroka azo hery ianareo rehefa mirotsaka aminareo fanahy masina. Josefa ry havana malala nanana ny fanahin'Andriamanitra. Ary ianao, ary izaho, ary isika. Mba tena fanaritsika ve zany hoe hanana ny fanahin'Andriamanitra. Zanak'Andriamanitra mandeha araka ny fanahin'Andriamanitra. Romanina 5:5 dia misy fanambarana mahafinaritra ny amin'izany hoe miaina miaraka amin'ny fanahin'Andriamanitra. Romanina 5:5 ary ny fanantenana dia tsy mampamenatra satria ny fanahy masina izay nomena antsika no nentiny nampidina ny fitiavan'Andriamanitra ho ao am-pontsika. Raha tianao ny anana an'izany hoe fitiavan'Andriamanitra, ilay Andriamanitra fitiavana, dia io fitiavana io ao am-ponao. Ary fitiavana hoentintsika, fitiavana raisintsika avy amin'Andriamanitra izy io, fa fitiavana hoentintsika mity an'Andriamanitra ihany koa. Fitiavan'Andriamanitra fa sady fitiavana an'Andriamanitra ihany koa. Inona tsy ambaratelo azonao an'izany? Ny fanahy masina. Azo hery aizantsika mity
isika raha ohatra ka mandray an'izany fanahy masina zany. Farany Romanina 9 jerevantsika misy kokoa io fanan'Andriamanitra io. Zao ny voalaza ny Romanina 9:17-17. Fa raha velona araka ny nofy ianareo dia tsy maintsy maty. Fa raha ny fanahy no hamonoanareo ny asan'ny tena dia ho velona ianareo. Fa izay tarihy ny fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Ry havana malala, andeha isaorantsika be dia be Andriamanitra satria raha miaraka amin'ny fanahintsika dia afaka amin'ny famatoran'ny fahotana sy ny fandrika eto amin'ity zao tontolo zao ity. Tsy anakery amintsika intsony zany. Zao ny voalazan'ny Galatiana 5:5-12. Galatiana 5:5-12 izay fanambarana efa fandrianao ihany koa. Fa raha ohatra ka mbola tsy voamarika ao amin'ny fonao sy ny sainao sy eo amin'ny baibolinao ilay izy, dia izao no tokony hanamariana an'izany eo. Galatiana 5:5-12. Mandehana araka ny fanahy dia tsy hatanteraka ny filan'ny nofo ianareo. Ravina malala, zany ny atao hoe maharesy. Tsisy herin'ny nofo, ilay filan'ny nofo, tsisy an'izany intsony. Fa mandeha araka ny fanahy, feno zava-panahy, ny vokatry ny fanahy, zany no miseho eo amin'ny fiainana. Ny tompontsika efa nampanantena. Fa raha tena maniry handray ny fanahy masina isika dia omena antsika izany. Dia zao zany zao hanatanteraka an'ilay teny fikasana ao amin'ny Apokalipsy 7:1-20 amintsika Andriamanitra. Raha tena hangataka ny fanahy masina amintsika aminy isika. Zao ny voalaza. Apokalipsy 7:1-20. Zay maharesy dia avelako hiara mipetraka amiko eo ambonin'ny seza fiandrianako. Dia tahaka ny nandreseko kosa sy ny niarahako mipetraka amin'ny raiko eo ambonin'ny seza fiandrianany. Izy no niteny an'izany ary ho tanterahany aminao zany. Andeha isika mba hanana fo maniry mangetaheta ny fanan'Andriamanitra. Andao hivavaka ao amin'izany tsika zao dia zao. Andriamanitra rainay any an-danitra, noho ny fandaminanao magaga dia naniraka an' Jesosy ianao mba hamonjy anay ho afaka amin'ny fahotana. Fa maniraka ny fanahinao masina ihany koa ianao mba hanananay fiainana feno ny fanahy. Andriamanitra, tanterao aminay izany. Mangataka zany izahay, mangataka manokana aminao. Ireo mpiaino rehetra izay manaraka an'izao fandarana izao, anisan'izany ny tenako. Andriamanitra, mba omeo ny anjara fatra feno avy amin'ny fanahinao masina izahay. Maniry izahay mba ho mpandresy, maniry izahay no isan'ireo izay maharesy, maniry izahay mba ho andeha araka ny fanahy dia tsy hatanteraka intsony ny filan'ny nofo manomboka amin'izao fotoana izao. Andriamanitra, tanterao aminay izany. Fantatro fa mahay manatanteraka an'izany ianao, ary fantatro fa ny teninao izay teny velona sy mahery izay nindrenesinay teo dia efa miasa aty amin'ny fonay. Ka dia matoky Andriamanitra fa ho tena zava-misy eo amin'ny fiainan'ny zanakao izany. Ho anao rery ihany ny dera sy ny haja ary ny voninahitra mandrakizay. Amen.